fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa elatra ny okarany tahaka ny amin'ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka zany teny amin'ny bokyny Isaiaza indray no entinay mandroso miaraba ary mirasoanao amin'izao fotoana izay ahafahanao manaraka ninona fomba naizanaiza fomba ahafahanao manaraka an'izao fandaran'izao na amin'ny fahitalavitra télévision zany na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na amin'ny radio dia hotaina manokana ianao ary eo ko tanteraka aminao zany teny tsara izany ny tenako pasteur André Alvarez ary ny pasteur Tovina Rivotra Marivony miarabanao manokana miarabanao pasteur miarabany pasteur André Alvarez sy tsika pijery ary piaino mafatrapo atao amin'ity tokantrano ity mitoetra antsika ndao hivavaka avy hatrany azy raha eo misotranao zay nono amin'ny fahasoavanao dia ny afana indray mianatra sy mandalina ny tenin'Andriamanitra zao mivolaza ny teninao hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny tenyity lalàna sy faminaneny aty fa tombotra ny andro mahasambatra tokoa Andriamanitra ny miaina sy mandalina ty fahamarinana zay ambaranao tanatin'ny baiboly ty tsy ny sakafo tsara ihany tsy ny arena sy ny vola makarina ihany tsy ny fahasoavana maro samihafa ihany no mahasambatra tsy ny fahafahapo amin'ny zavatra zay irina sy angatana ihany no mahasambatra fa ny mianatra ny teninao dia mihoatra lavitra misy fahasambarana miavaka mihitsy satria avy any anaty fanahy any anaty ny maingy zany fahasambarana zany ary zany fahasambarana zany dia mitondra fahasoavana mitondra fanasitranana mitondra fitahina mitondra fanambinana misitona arena misitona fahasoavana maro isan-karazany ny fianarana ny teninao ka dia hotaina manokana zao fianarana ny teninao zao amin'ny anaran'i Jesosy amen amaky ten'Andriamanitra avy hatrany atao amin'ny Exodosy 20 ihany tsika pasteur miditra amin'ny andininy 12 tsika hatramin'ny 20 ihany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tagna zay omeny Jehova Andriamanitra ho anao aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao aza mitsiritra ny tranony namanao aza mitsiritra ny vadiny namanao ny anankizy lahiny na anankizy vaviny na ny ombony na ny borikiny na zay mety ho an'ny namanao akory azy zay pasteur zay andalatsoratra masina zay moa zany pasteur Alvarez no akatsika ndray ny votoatin'ny fampianarana amin'ity andro anio ity tsara foana aloha zany ny manamarika ity ampiandohana fa ny sabotsy ho avy zao fa efatry ny volana aogositra araky ny farentsika ombeny amin'ny ireo karazana fampahafantarana maro samihafa dianana loha hevitra lehibe tsika ao anatina fotoam-bavaka lehibe ho tanterahana itsy amin'ny collision Tsonjombe izay nampitondraina ny lohateny manao hoe manamontsana ny herin'ny fahavalo ko dia manentana antsika manasa manainga antsika rehetra mihitsy mba handrainy anjaranao ao anatin'izany rehetrarehetra izany satria dia raha tsy montsana ny herin'ny fahavalo pasteur dia tsy maintsy hanao zay ataona izy ary zay indrindra no mahatonga ny soratra masina amin'ny teny manao hoe manoherany devoly dia andositra anareo izy ny apôstôly Petera ihany koa dia ny teny manao hoe fa fantatra rosy fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona miherina toero izy dia andositra anareo ihany koa ka ny fomba entina noherana azy dia amin'io asabotsy fahefatry ny volana aogositra io no fantatrao afaka ny andray karazana fahefana ara-panahy ihany koa ny olona satria tsy mba ady amin'ny nofo aman-drà ny ady zay ataontsika fa ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ny tsy fahafantaran'ny olona ny fahavalony ny tsy fahafantaran'ny olona ny hery zay mamatotra azy sy ny hery zay mangeja azy dia mahatonga azy ho taraiky amin'ny fandrosoana ara-toekarena fandrosoana ara-panahy fandrosoana ara-pitiavana fandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny ara-tsaina ny tsy fahafantarany hoe aiza mitanjaka ny fahavalo sy ny herin'ny fahavalo zay mamatotra dia anisan'ny mibloke tombontsoa be dia be izay tokony ho azo
ny miaramila amérikana raha tokana nanafitra ny Saddam Hussein dia nofoanany daholo aloha ny tobo miaramila rehetra satria ao misy nitanjaka zay niveriny hoe fahavalony. Ny président frantsay Nicolas Sarkozy tamin'ny fitondrany raha nanafitra ny filoha libiana Kadhafi dia nitafiany daholo ny tobo miaramila rehetrarehetra aloha. Zany hoe ny olona manatsaina sy mahatakajavatra ka tiany resy eo anoloany ny fahavalony dia any amin'izay misy ny heriny aloha no tsy maintsy hopotehany pasteur Alvarez ary rehefa fantany zay dia lazaiko aminao fa moramora kokoa ny mandresy ny miaramila rehetrarehetra. Efa noresantsika teto foana ny tantaran'ny Davida sy Goliata. I Davida tsy niady tamin'ny Filistina iray manontolo fa niady tamin'ny Goliata. Niady tamin'ny Goliata ary fantany mihitsy hoe rehefa resy Goliata zay natonga azy miteny manao hoe anio no anoloran'i Jehovah eo amin'ny tana anoloran'i Jehovah ay eo an-tanako ny aminao dia ho tapahako lohanao dia omeko ny biby sy ny voromanidina. Dia fantary Davida fa rehefa resy Goliata dia nandositra daholo any miaramila rehetra ka ny sabotsy fahefatry ny volana Aogositra pasteur Alvarez dia ady tena ara-panangeza be mihitsy zay hitondra fandresena mezinezina be mihitsy ho an'ny ireo zay ho tonga anatrika izany fotoana anisan'ny azo heverina hoe lehibe sy goavana izany. Somary asiko tsy piteny kely hoe inavy moa mety hoe fahavalo resena. Fahavalo resena ny herin'ny fahavalo zay tena mamatotra anao na mamatotra ny olona anankiray dia efa nao zavantsika teto foana pasteur ny mahakasika ny atao hoe ozona. Ao ny herina famosaviana, ao rehefa sairana anarabola sy fahantrana lalina, ao ny misy amintsika fatotry ny devoly amin'ny karazana fiverenan-dalana mandroso dia mijanona mandroso dia mijanona zany zany herin'ny devoly daholo ahoana ny fomba anapotena zany. Misy amintsika fatotry ny devoly amin'ny herin'ny karazana aretina rehetrarehetra. Zany zany no point stratégique ny satana zay tsy maintsy tsy mila oravana. Ka raha ohatra tsika zao miverina ato amin'ilay exodosy teo amin'izay dia misy teny vakinao teo zay isorananao be lehibe mihitsy pasteur Alvarez ny hoe manajany renao sy ny renao izy ianao teo maro andro ianao maro andro ianao aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga aza mitsiriritra reo le didy reo dia reo tsara fa ny vokatra tsara hoentin'ny fanajana ray aman-dreny dia lava andro iainana sady mahatsodrano. Ny hoe aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra ny fanajanao an'izany tenin'Andriamanitra zany dia miteraka tombontsoa lehibe ho an'ny fiainantsika. Misy tanora be dia be tsy malala pasteur hoe inona ny antony mahatonga ty zavatra mahazo aty, manao ahoana loatra no mahatonga zao fiainako zao manao an'izao. Fantarany fa saodia nisy teny na ozona nalefa ny ray aman-dreninao nataon'ny ray aman-dreninao taminao sy ny taranakao vokany dia mijinjany vokany ianao amin'izao fotoana izao satria mety nisy zavatra nataontsika nampalahelo ny ray aman-drenintsika niala tamin'ity fahamarinana na baiboly ty manao hoe manajany rainao sy ny reninao niala tamin'izany tsika ka rehefa niala tamin'izany ka nalahelo ray aman-dreny io dia nitondra ozona l'izy pasteur Alvarez tondra ozona tena mitondra ozona l'izy. Itsika dia mametraka foana ny hoe raha mbola velona ny ray aman-dreninao dia ajao izy fa tsy hoe rehefa maty zay vao raha malala io nao avadika anao inefapolo azy io eo anatin'ny taona ray tsy hitondra ninina ntsony ary tsy atsaro tsony olona maty io fa raha mbola velona ny ray aman-dreninao dia manaova soany zany ray aman-dreny zany. Fa niteny anao ko ny vavan'ny ray aman-dreny pasteur dia anisany mamaritra fiainana tsara na fiainana ratsy ho an'ny ankizy.
na tonga ny fiainany Isaka ho mpanjato be ary no tahin'Andriamanitra ka voasoratra ny an-danitra hatramin'ny anarany manao hoe Andriamanitra i Abrahama sy Isaka dia tsodrano avy ao amin'ny Abrahama. Na tonga ny Jakoba ho voasoratra hoe Andriamanitra Jakoba dia voatsodrano avy amin'ny ray aman-dreny dia Isaka. Na tonga ny Joda sy ny rahalahy avy voatsodrano no tahin'Andriamanitra dia tsodrano avy amin'ny Jakoba. Ny nahatonga ny Davida voatsodrano no tahin'Andriamanitra dia tsodrano avy amin'ny ray niara-panahy na avy amin'ny ray niara-nofo dia i Jesse sy Samuel. Zany ka mahatonga ny reny rehetrarehetra izao nisy fahatakarana be mihitsy zany tao pasteur Alvarez. Nisy fahatakarana be tao amin'ilay hoe fanajana ray aman-dreny na ray aman-dreny ara-panahy io na ray aman-dreny ara-nofo. Fa matetika ny olona anankiray za moa dia miteny foana hoe rehefa nambady ny tanora dia mangatatsodrano avy amina ray aman-dreninao miteraka anao. Raha misy pasteur manana vision manokana ianao ka hitondra asan'Andriamanitra manokana dia mangatatsodrano avy amin'ny rainao ara-panahy. Fa aza korotana ny fiangonany, aza pitena ny fiangonany, aza mitsomoka mitona olona naraka anao tonga dia hoe hitsomy ianao dia hanohitra anao dia za milaza aminao fa i Absaloma rehefa nitsomy tamin'ny Davida rainy tapaka ny tendany efa rany very any amin'ny elo mandrakizay. Zava-dozy reny zany pasteur. I Adoni rehefa nitsomy tamin'ny Solomon dia maty any tony efa rany. Ratsy fefara zany ny pasteur anankiray na olona anankiray pitsomy ao anatin'ny asan'Andriamanitra dia anangana asan'Andriamanitra anankiray nefa tsy nahazo tsodrano. Dia ohatry zany koa ny tokantranona tanora anankiray izay tsy nahazo tsodrano tao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny nefa manorina tokantrano dia misy fiatraikany foana mety mandeha an'ilay izy fa misy fiatraikany izy pasteur Alvarez sao dia misy fanampanazavana na zavatra fanamarena melohany idirantsika eo anatin'ny dinkana manaraka. Manajany raisiny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany zay maintsy Andriamanitra ao anao. Zavatra roa no resako pasteur amin'ny zava-dehibe zay andresanao teo zay pasteur. Zavatra roa dia tsy hoe tsy ampy zay fa misy fanamarena manokana amin'ilay manajany raisiny reninao dia misy fantaniana apetraka anao momba le collégium teo le hoe manamotsana ny herin'ny fahavalo zay. Voalohany dia zao le manajany raisiny rainao sy ny reninao tena marina zany pasteur hoe fanajana no takin'ny ten'Andriamanitra hoe ianao zay tanora dia tsara ary zava-dehibe eo mason'Andriamanitra zany le fanomezanao voninahitra aja valim-babena ho an'ny ray aman-dreninao. Ka raha efa miasa ianao dia manomeza tonga dia tsoroko le resaka manomeza araka izay vitanao an'ny ray aman-dreninao. Ninninona fari-piainana iainan'ny ray aman-dreninao ary ninninona fari-piainana misy anao na tonontonony ianao na manan-karena ianao dia mila ianao manome amin'izay mba asanao ny tahin'Andriamanitra anao ho an'ny ray aman-dreninao. Mila manome an'izay anao aza mieritreritra ianao hoe fampanankarena be ny ray aman-dreninao dia tsy mila omena intsony fa ianao raha mbola mangataka any aminy indraindray mbola mindrana any aminy indraindray fa izany tsy misakana anao tsy hanome zany fa mila manome foana zany ianao ninninona toerana misy an'ny ray aman-dreninao mba ho faly mamy amin'ny ray aman-dreny pasteur mihinana zavatra avy any amin'ny janaka zany. Raha ohatra ianao zany tsy manam-bola dia tsy maintsy misy fahasoavana eny aminao azonao omena ny ray aman-dreninao tsy maintsy misy zavatra azonao omena ny ray aman-dreny fa amin'ny akapobeany aloha dia akoatra ny fanajana azy amin'ny bava sy amin'ny fomba firesana dia aseho mihitsy le valim-babena zay ninninona toerana misy anao. Aza mialokaloka amin'le hoe za raha tsy manana ny eo am-pelatana ko raha tsy ampy tsy azo alokalofana zany fa tsy maintsy manome tsika riavana malala satria izay no takin'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa pasteur mety ozy angamy ianao hoe lavitra be ny toerana misy an'ny ray aman-dreny ka ny ambanivohitra lavitra be ihany ve dia zao ampitondray olona le vola ampitondray olona le izy tsy maintsy misy olona mifanerasera aminy dia ampitondray olona dia ty omeo dadanay na meo mamanay ny ambanivohitra lavitra be ihany. Mila manao zavatra ho an'ny ray aman-dreninao mihitsy ianao ary isoran'Andriamanitra raha mbola velona ny ray aman-dreninao na ny rainao na ny reninao ka mbola afaka manao adidy an'ireo ray aman-dreninao ireo ianao. Fahatelo ngamba ozy ianao hoe za rehefa tsy manana ray aman-dreny tsonka izy no ray aman-dreny omeko ajo eo dia zao jereo zay ray aman-dreninao ara-panahy ao any am-piangonana na any amin'ny toerana manodidina anao misy ray aman-dreny any dia reny meo ny aja tokony hisy anazy, meo ny aja sy voninahitra, meo vola, meo zavatra
zavatra zay mahararary anao a mba anomezy an'ireo ray aman-dreninao a zany no endrika isehon'ny fanajana akoatra ny fankatoavana azy akoatra ny fandraisana ny torohevitra zay azo varaisina aminy a dia mila etsika avy aty amintsika zay momba an'ireo ray aman-dreny zay manaraka zay pasteur de zao misy fantanina kely a maninona motsina atao hoe le fantanina momba collégium hoe manamotsana ny herin'ny fahavalo fa manina tsy tonga de atao hoe manamotsana ny fahavalo pasteur fa hoe ny herin'ny fahavalo ino mahatonga zay ia de faharoa koa pasteur ary ina dikan'le teny hoe manamotsana zay faharoa ia le izy a ohatran'izao le fipetraka le izy pasteur efa takan'ilay fanoharana efa nentiko teo hoe ndikan'le hoe manamontsana ny tsy manamontsana ny fahavalo fa ny herin'ny fahavalo misy tovitovizany ihany zany zany hoe le na le manamontsana ny fahavalo na ny herin'ny fahavalo de ny zava-dehibe de le fahavalo resy ao anatin'le fahavalo fotsiny zay de resy fotsiny izy zay fa am'ty ndre mandeha ty a de tena lay heriny mihitsy zany hoe avezany mahatonga ny problème arabolanao amivezivezy aminao io mitsidika ny tokantranonao isanandro ava izy ty aretim-bavony mitsidika isanandro ty ka mety tsy le aretim-bavony loatra nositranina fa ina mahatonga le aretim-bavony eto zao de misy andalatsoratra maso amin'ny teny manao aza mamon'olona misy vehivavy sy lehilahy be dehibe lazaiko aminao a mitohy eo moa le aza mijangajanga misy lehilahy sy vehivavy be dehibe marary any amin'ny tova amin'ny mahalehilahy na mahavehivavy azy any any amin'ny trano janaka any amin'ny kibo de za de miteny aminao misy aretina vokatry ny famisaviana de io aretina azo tamin'ny famisaviana io a délivrance no ilain'io fa raha ohatra le izy namon'olona le ohatra namon'olona le vehivavy ohatra na lehilahy ohatra zany hoe nanao avortement nanala zaza de jereo amin'ny pasteur tsara fa ao anatin'le fanalanjaza iny a misy fanana fahafatesana miditra ao anatin'ny kibony olona io ny lehilahy tsy hoe afabelany am'zany fa misy zavatra mitatao eo ambony lohanao koa raha nanao tenerana tamin'io ianao zay le fipetraky le izy mety aretinao anatin'ny kibonao mitranjanako amikikeo am'zao fotoana zao tsy mety afaka mihitsy io mampanaintainanao zereo tsara le tantaran'le vehivavy na raha 12 taona i vehivavy na raha 12 taona ao amin'ny liko atoko fahavalo ohany e lazaiko amitsika na matio toko fahadimy za marika toko fahadimy azavady jereo tsara fa io vehivavy io ny tena marina tsy hoe na rarirary fotsiny zavatra anakoroa ihany ny tsy maintsy nazo an'io na io nampisavian'ny olona ny fitafian'io de tratran'io aretin'io na io a nijangajanga de nanala zaza de nanao avortement de nanao fahotana ohatran'izany de tafiditra lay aretina tao aminy ka jesosy kristy tompo jereo tsara raha nanasitra anazy de ny tompo na fantatra mihitsy manao hoe nisy hery ny ala tao aminy tao nakaiza moa io hery io la hery tao am' jesosy ny nanamotsana n'lay hery ratsy tao am'lay vehivavy nandeha narary nandritra 12 taony zany hoe nisy hery ny fanandrina zany tao de motsamotsana la hery le fahafatesana tao am'le vehivavy ary sitranao somatsara le vehivavy vokatry lay hoe sady mety nanala zazy izy noho mijangajanga ka be debe ny karazana olona tratran'io aretin'io vokatry ny fahotana vokatry ny aretina azo avy amin'ny fijangajangana misy ane pasteur Alvarez lazaiko aminao tsy ho sitrana mihitsy izy raha tsy izy mihitsy miovy tsy ho sitrana mihitsy raha tsy manana fanapa-kevitra sy safidy anompo an'Andriamanitra anaraka an'Andriamanitra io olona io raha tsy tena tapa-kevitra entitra ianao anaraka an' Jesosy Kristy tompo any no manamontsana n'la herin'ny fahavalo ary ny fiverenan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra no atateraka le teny soratra masinao amin'ny liko toko 70 manao hoe efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainko sy ny rehetra ananany fahavalo nareo zany hoe misy fanapa-kevitra raisinao mba handraisanao an'izay fahefana zay de zay no hoe manamontsana n'lay herin'ny fahavalo mipetraka fantaniana manao ina dika le hoe manamontsana de zany zay mihitsy ny hevitra le izy manamontsana mihitsy ny hevitra le izy pasteur tadidinao tsara angambany rehefa teo anolohan'ny mandany Jeriko ny zanak'Israely dia ina moa ny fahavalo de tsotra be fahavalo voalohany de lay mpanjakany Jeriko de io manda io de ina ny zavatra nitranga narodana aloha le manda aloha motsanina zany zay le manamontsana de avy eo nyvonoana lay mpanjakany Jeriko a de montsana tanteraka hatramin'ny miaramila sy ny sakaizany rehetrarehetra tao zay le dikan'le hoe manamontsana ka raha ho avy anao amin'ny collision io
de zavatra ohatran'izany mihitsy hoe misy aretina mety azo avy amin'ny fijangajangana avy amin'ny fanalana zaza avy amin'ny famosaviana avy amin'ny toetra maro samihafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de amin'ny fotoana io eo ihany le hoe marary de mila vavaka fa ny fototro le izy mihitsy ny nahatonga an'io mihitsy eo mihitsy ny sorona ao anaty tenin'Andriamanitra zany de efa manombotra an'io tsika ary eo anatin'ny vavaka indrindrandrindra zay rahantsika manatanteraka de motsanina tanteraka mihitsy zay herin'izay fahavalo zay pasteur. De inona zany zavatra mety hitranga amin'io le 4 roues eny amin'ny collégium io pasteur? Ny zavatra mety hitranga fotsiny de tsotra be manao tsika zay sain'Andriamanitra atao satria tsy fotoanantsika io fa fotoanan'Andriamanitra de ny zavatra ataontsika de ny mitondram-bavaka de ny manao organisation de midera de mivavaka de manambara ny sitrapon'Andriamanitra de ny zavatra mitranga an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra zay satria io moa zany tsika ny tsika tsy mba mampanantena olona hoe zao na izao na izao fa ny zavatra fantatsika fotsiny hoe rehefa manatrika ny tompona izy anaizy ingonandrona telo amin'ny anarany de eo foana izy ary rehefa manatrika zany Andriamanitra tsy mody tanapolo zany ny olona pasteur Alvarez eo amin'ny toerana zay misy ny fanatrehan'Andriamanitra de misy fanasitranana eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy fahagagana eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy fitahina eo amin'ny toerana misy ny fanatrehan'Andriamanitra misy fampaherezana ngeza be mihitsy voatselintsika nianatra ny ranomasina mena le fisokafan'ny ranomasina mena de inona ny zavatra nitranga pasteur Alvarez teo ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny ranomasina teo mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra teo ny fanatrehan'Andriamanitra teo de izao napetraka Andriamanitra tao amin'ny Mosesy ny fahefana ny barazy ngeza be teo anao zany hoe ny fahavalo ngeza be tao an'laony anakiroa mihitsy teo ny Egyptianina avy ato manentsika avy ato akilany ato ny ranomasina eo anoloana izy ary no andraisana fepetra de jereo tsara fa ny olona tsy malala ary Mosesy koa tsy niteny manao hoe zao nataon'Andriamanitra fa nibaiko n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fotsiny de hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba androso Jehova iado anareo de inona zavatra tranga teo nalefa n'Andriamanitra ny Andriao Randrao nanandry Andriafo de nampisaraka zanak'Israely sy ny miaramila ny Egyptianina de tsy afaka nanaraka zanak'Israely mihitsy reo de avy eo ndray sokatra io ranomasina mena io rehefa sokatra indray io ranomasina mena io ihany koa no anisan'ny tena manda be sy tena hery goavana be tsy maintsy niraisana de nandeha tany maina ny zanak'Israely de mbola nanentsika ihany nefa ny Egyptianina fa tsy maintsy motsanina tao anatin'ny ranomasina tao zany hoe lay ranomasina sy ny Egyptianina indray lasa fahavalo hitanao nefa reo ny tena fahavalo ny zanak'Israely teo reo ny herin'ny fahavalo zany hoe la herin'le ranomasina de la herin'ny Egyptianina fa nataon'Andriamanitra izy samy izy indray no ny famono avy eo matany rano manately ny ranomasina tao ka zay le manamotsana zay raha tianao fantatra tsara pasteur hoe inona dika le manamotsana de zay le izy tompoko tena hoe manamotsana ny tanjaka sy ny herin'ny fahavalo. Arona pasteur olona manahoana sy ahoana avy zany ny olona afaka tonga any amin'ny collégium am'le 4 zao zay foana le izy hatrany ampiantoantsika teto de efa niteny manao hoe manasanao ny dikan'izay hoe ianao zay tsisy volokoditra tsisy firazanana tsisy ambony sy ambany tsisy resaka diplôme tsisy resaka anara-piangonana fa le hoe ianao de ianao eo anatin'ny tokantrano io zany de ianao rehetrarehetra no hoentanina sy hoasaina ao anatin'izay fotoana lehibe zay raha ohatra ka namoky ny olona 5,000 mahery ny tompo Jesosy tamin'ny alala mofo 5 sy azan-drano roa de tsy nisy resaka mihitsy tao manao hoe reto sokajin'olonreto ihany no ahita fahagagana marina fa ny apôstôly no nampiasainy fa ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra zay nanatrika teo de voky daholo pasteur samy mihinana de samy voky ka raha miteny ianao hoe izy avy ny olona sainy de ianao mandre an'ity fandaran'ity ary ianao mandre an'ity fandaran'ity no mendrika ny ray zany atao hoe famonjen'Andriamanitra zany mendrika ny ray zany tompontsoa satria de misy tompontsoa lehibe le mivavaka tompontsoa tamin'ny nandefasan'Andriamanitra ray an' Jesosy Kristy tompo
zay maty ho atsika teo ambony azy fijaliana tsy riko foana hoe maty noho ny fahotako sy ny amin'ny fahotanao fa tsy maty noho ny amin'ny didy folo tsy maty noho ny amin'ny aza mamono olona aza mijagajaga sy aza mangalatra aza mety vavolombelona mandainga tsy maty noho ny amin'izany fa maty noho ny amin'ny fahotanao ary nitondra an'ireo karazana ozona naka an'ireo ozona teo amin'ny fiainantsika dia miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa manana anjara tena manana anjara fitahiana lehibe tena goavana be amin'izany fotoana lehibe etsy amin'ny collision zany ianao a amin'io sabotsy ho avy zao io tena manentana anao zay hoe aza miraty occasion fa goavana ny zavatra ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ireny reny fotoany reny pasteur Alvarez rehefa manasika ohatran'ireny zany ny tompo ary ny atsika moa ny lohevitra tsy hoe lohevitra atao petatoko mba tonga ny olona ho avy eny fa ny lohevitra ny atsika zany dia tena hoe omen'Andriamanitra zany kosa angamba tsy ho azavaina eto hoe ahoana fomba nomezan'Andriamanitra azy fa tena omen'Andriamanitra mivantana mihitsy ny lohevitra atao tahaka an'ireny a dia zay ny anton'ireny lohevitra ireny le hoe manamotsana ny herin'ny fahavalo misy ten'Andriamanitra zay pasteur manao hoe any amin'ny liko toko fafolo any alohan'ny tohizy fanazavana tamin'ny exodose zay dia mbola mifantoka amin'izay collégium amin'ny 4 août zay ihany le fanontaniana ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe mikoery sy fahefana reo izy anitsaka mainko sy ny mihina rano ary andresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo efa nilaza ihany ianao pasteur atao ny hery ananan'ny fahavalo a dia any amin'le hoe ozona sy le asana devoly amin'le kibo zany na ohatrohatra zany mba ona pasteur le herin'ny fahavalo io hoe azo tsintsoniavina hoe azo tsirarahina fa reso azy amin'izao sa hoe ahoana inona sina avy reo herin'ny fahavalo reo pasteur matombo zany misy aloha ny herin'ny fahavalo dia mazava ho azy misy ny serin'Andriamanitra ary zay foana le izy eto ambonin'ny tany a ny karazany nataoko hoe atmosfera misy eto dia mizara telo mazava tsara misy ny atmosfera an'Andriamanitra misy ny atmosfera ny devoly ary misy ny atmosfera ny olombelona Andriamanitra sy ny fahalebiazany sy ny fahamarinany sy ny fahamasinany dia zay ny mandriamanitra azy tsy misy fahefana ety ambany masoandro mihoatra noho zay fahalebiazan'Andriamanitra sy ny heriny sy ny fahamasinany zay ka ny olona zay mandray an'izay fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny fahamarinany zay a dia afaka manamotsana ny herin'ny fahavalo ny fanaovan'ny olona ny fanaovan'ny olona tsinontsinona eo aminao manontany le hoe manao tsinontsinona ny herin'ny fahavalo fa misy manao tsinontsinona le herin'Andriamanitra mihitsy le fahalebiazan'Andriamanitra dia ny fanaovan'ny olona tsinontsinona ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahamasinany sy ny fahamarinany dia mahatonga ny olona hamovaravarana ho azy ho an'ny Satana ary be dia be mihitsy ny olona potika satria manao tsinontsinona zay fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra zay ary misy atra moa mametraka mizao sosi zao manao hoe fivavahana ve dia afaka an'io fivavahana ve dia mahavonjy an'io misy olona rehefa misy zavatra marary atao anatin'ny tokantrano ato dia misy vehivavy ohatra na lehilahy anankiray mpivavaka antao hoe nivavaka any amin'ilay fa sitrana any io dia ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra zay mivory eo misy vala ambifolo izy tonga dia ny fito ambifolo tonga dia mitsivalana manao hoe aisa fivavahana koa hoe dia arapaka an'io fa antao hoe entinary ny fivavahana atao ihany fa tsy fivavahana fotsiny dia mahafaka an'io dia manana ataoko hoe manao tsinotsinona le olona zay le fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary ny fahamasinan'Andriamanitra zay maha izy an'Andriamanitra ireo pasteur ny faharoa dia zao misy a ny ataoko hoe atmosfera Satana zany hoe Satana mihitsy no fe eo amin'ilay toerana dia ina indray zavatra mitranga rehefa manao tsinotsinona koa le olona n'le hoe tsy misy an'izany ranga ny saina ihany no mitondra an'io dia voa amin'ny heviny zany olona zany pasteur Alvarez tena voa amin'ny heviny zany olona manao tsinotsinona hoe ny saina ihany ranga mitondra an'io fa tsy misy an'izany hery mamatotro zany ety ambany masoandro tsy misy an'izany hery ny devoly zany fa ny saina no mitondra an'io dia jerontsika tsara ny raha ohatra zao tsika mahita an'ireny le hoe misy mpianatra ohatra tsy any ambala velony reny za aloha mbola tsy nahita fa le mandeha amin'ny télévision na mandeha amin'ny radio reny le vaovao dia inona zavatra mitranga tsy maintsy miantso mpiandry tsy maintsy miantso mpivavaka tsy maintsy miantso mpanompon'Andriamanitra hoe ny olona zany na ny mpivavaka na tsy mpivavaka dia mahafantatra fa misy hery io ambala velo io herin'ny fanaratsy
ka ny herin'andriamanitra no afaka monjy an'io, ny herin'andriamanitra no afaka nafaka andreoka izy ireo, ka ny fahafahana manamontsana zay heriny ambalavelony zay de zao ny herin'andriamanitra rery any. Zay le izy zay. De misy indray ohatra mametraka fanontaniana io a pasteur zavatra tsy tongatonga ho azy ny hoe misy problème itovitovizana ohatra nareo amin'ny fianakaviana, ohatra hoe misarabady tolotolo nareo rehetrarehetra, cousin cousine, tonton tantine, bebe dadabe, na manambady ny telo manefatra daholo nareo rehetrarehetra ao, de dadanao mananjanaka eto Antananarivo, mananjanaka ria Brickaville, mananjanaka ria Tsaratanàna, mananjanaka ria Manaka Mivomboatra, mananjanaka ny Tampoketsa. Tsy zavatra tsy normal zany a, zany a hery ratsy mamatitra zany, de io hery ratsy mamatitra io mipita am'le taranaka sy ny hatrany amin'ny taranaka arivo mandipa efa nazava, hatrany amin'ny génération faefatra efa nazava antsika teto zany zavatra zany pasteur. Ka raha tena no hoe homontsana la hery le fahavalo, de lay ozona mihitsy no mila ongotana, mila tapahana ao anatin' zany fianakaviana zany, mba tsy hiparitaka hatramin'ny taranaka rehetra zany ozony fijangajangana sy ny fisolosolombady zany. Zay le izy zay. Zero tsara ihany koa am'ireny le hoe mipetraka moa le fanontaniany pasteur Alvarez teo le hoe azo tsinotsiniavana ve le herin'ny fahavalo, io moa ny olona ihany no mahalala e, fa misy fiainan'olona be deaibe tena lazaiko aminao fa potika eny atenatenany eny, tonga de rava eny atenatenany, tonga de simba eny atenatenany eny, vokatry n'inona le mahatonga an'izay de zavatra tsotra be manao tsinotsinona zay herin'ny fahavalo zay. Ka rehefa manao tsinotsinona le herin'ny fahavalo izy a de mazava ho azy fa tsy hivavaka mihitsy izy, tsy hivavaka izy satria hoe tsisy an'izany rangafa ny saina no mitondra an'io a, ianao rehefa tsara eny amin'ny fiarahamonina ny fifandraisanao de tsy ataon'ny olona inona ianao a, de ohatrohatran'izay le fipetraka le izy. Fa le eo manao tsinotsinona faharoa ndray de ohatra zao pasteur, misy manao tsinotsinona koa matsy le faharoa, ozy de saosy izao famantarana zao no anarak'izay mino, androka démonie amin'ny anarako izy, na isotro zava-mahafaty azy izy a de tsy hampanimina azy zany. Zany hoe eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manana fahefana de ny tsinotsinona zany herin'ny fahavalo zany, tena tsinotsinona zany, tsinotsinona zany. Rehefa tena ao anatinao ny tanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra de sy ho sasapoana zay rehetrarehetra misavy anao, na anao tsinotsinona anao, na tena hoe amorika anao, satria le fahefan'Andriamanitra efa ao aminao a de tsinotsinona daholo a reo herin'ny fahavalo reo. Pasteur Alvarez a mamaraparantsika. De manantena moa zany pasteur fa ho maro ny olona ho avy amin'ny collégium io a, zay tena tokoa fa horesan'ny fahavalo, motsamotsana ny fahavalo efa mazava izy zay a. De ahoana ihany koa pasteur ny momba n'ireny azo lazaina hoe ahoana ny fomba atao andresena an'ireny karazana fanahy maro samihafa reny zany, ohatra hoe kalanoro, fandrotsahana, fijaliana, ny olona amin'ny akamaroany ny olona manko zao pasteur lesaka arabola fandrotsahana eo, de inona ny zavatra hoe inona aiza ny point faible, aiza ny point fort zao zany zavatra ho ataotsika manasa ny olona tsika ho avy, ny olona ho avy eo dia hainy tenin'Andriamanitra, isy taribavaka ho ataotsika eo a mba handraisan'ny olona hery sy fahefana avy amin'Andriamanitra mba hafana mandrava andreo karazana asana devolondreo, satria zany tsy resaka ady amin'ny nofaman-dra zany a. Tsika moa de mampianatra foana manao hoe tadidio tsara fa i Davida tsy nanao raisyray tamin'ny Goliata fa rosoray, zay tsara foana zay pasteur Alvarez, nanao rosoray izy, rosoray. Fa raha nanao raisyray tamin'ny Goliata izy potika, satria Goliata efa mpiady mahery, fa rosoray zany hoe Andriamanitra tao anatiny, Andriamanitra niaraka taminy, de mazava ho azy fa motsany Satana, motsany Goliata, vokatry le hoe rosoray. Ohatra zay koa le hoe i Paul apôstôly rehefa nanao délivrance, tonga de resy ny Satana, podika daholo na kalan'oro na dady be na tromba na zazavavy ny rano na fantrana na fijaliana ninonninona, fa niainga avany le zanak'Sikeva fito amby rahalahy, de mba nyteny ko manao mianina mampianina anao am' Jesosy trimpôly zay mialahy anao a, ha ngamba fahitako anazy le sady bebe kibo reo no bebe feo no tsaratsara fitafiana, miala ho a tsy malala ny Jesosy trimpôly sy Jesosy,
fa ola démonie ny teny manao hoe fantatro paoly fantatro jesosy fa mba izy kosa hoe fa nisabo tany teo ary masabo ritaka lazaiko aminao fa menatr'olona sady nitanjaka ka rehefa tsisy fahefana ny olona anankiray efa baraka eo alohany devoly zany zany ataoko hoe fanitsahana aretina tsy fahitatory amin'ny alina nofo ratsy fisara-panambadiana zany fitaovany eo ampelantanany devoly daholo zany ny atao hoe tanjaka sy herin'ny fahavalo ary mila rodana sy potehany zany ka raha tsy mandray an'le fahefana ara-panahy ianao de ho resy foana ianao eo an'loha zany tanjaka ny fahavalo zany ka amin'io le fahaefatra ny volana aogositra io de isy fampianarana mahakasika an'izany indrindra mba andraisan'ny olona ny izay fahefana zay nizanizy mety mandray ty fandaranty zao no mahatsapa hoe tena za mihitsy any mbo tifitifitra ao anatin'zany fampianarana zany tsy maninona rahalahy tongava foana fa tsisy avonjy anao amin'io problème anao sy amin'ny situation anao io raha tsy Andriamanitra rery ihany aza mieritreritra anao manao hoe nialoranga ao alamiko ny problème ko zay vao ivavaka nga mety zany Andriamanitra no andrasanao andamina ny fiainanao fa tsy ianao no mandamina an'io vao ilamina io ndraray ma tsy misy olona mieritreritra miteny manao hoe ho avy a pasteur fa aloha ilamindamina kely aloha fa lefa milamindamina ho avy ihany fa eto ambavaka zany re havana tena fitaka be mihitsy zany fenao ao anatina toe-javatra sarotro io mihitsy ianao mihitsy ny vonjen'Andriamanitra ao anatiny io fa raha mbola tsy mivavaka amin'io ianao za tsy manozona fa miady rery ianao miady rery tsy misy an'Andriamanitra zany miamitombo foana nitanjaka ny fahavalo pasteur Alvarez miamitombo foana nitanjaka ny fahavalo koa io sabotsy fa efatra ny volana aogositra io ny fotoanatsika etsy amin'ny collégium atsonjombe pasteur Alvarez faraparana am'izay pasteur de zava-dehibe zay fanazavana netiny teo zao pasteur ary mahatonga ny aim-panahy tokoa tanjaka de ivavakantsika am'izao fotoana zao isodrany tompo noho ny am'izay fandarana zay raha eo dia zava-dehibe ao anay tokoa ny mafantatra ny atao hoe manamotsana ny herin'ny fahavalo ny tanjaky ny fahavalo manapodika mandrava ny herin'ny fahavalo mazava tsara aminay tompo ny zavatra tiana ho ambara ao ambadika zay dia na dia maro aza ny fahavalo na dia ninina herin'ny fahavalo de mahatoky sy mino zay tompo ary efa miaina sady amin'ny voninahitra satria misy an'ireo mpanomponao tompo zay nomenao fahefana manokana hery sy fahefana avy any an-tanitra mihitsy mba anao zay délivrance sy vavaka zay amin'io 4 août 2018 eny amin'ny collégium de Madagascar io mampafantatra anay ianao ny zavatra hitranga sy ny zavatra atao eny mino tompo fa tsy alamaina amin'ny fotoana io fa samy andray zavatra eny na de tao amin'ny fanarahana zay fampianarana teto zay de fa nandray zavatra sady zay efa nisy zavatra sady ty anatin'ny fonay ty anatin'ny fanahinay ty efa mipetraka sady tanjaka ara-panahy hery ara-panahy fahefana sady herinay sy raisinay sady tompo to anatin'izay toroteny zay fa dia fisaorana voninahitra ary fakasitrana natolotra ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen pasteur eny tompoko de mifarany eo aloha zany ny resakitsika tamin'ity androany ty sady manentana moa tsika ny amin'io fahefatry ny volana aogositra io no mitoy ihany amin'ny fampianarana ny bokyny Exodosy manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy zany hoe ety zany de toroteny tsy misy fitsarany mihitsy vavaka tsisy fitsarany amin'ny antsony fitenenany sasany hoe ny anareo ny vavaka efa tsisy fitsarany de tena marina reny tompoko araka le tenin'ny soratra masina manao hoe mivavaka aza mitsahatra de mitoy hatrany hatranytsika pasteur Alvarez ho tahin'ny tompo ihany koa ny namana technician sy tsika zay naharaka an'izany nanaraka an'izany hatramin'ny farany ny 034 04 362 67 ary ny 033 84 232 84 ireo no serasera mpifandraisana amin'ny alalan'ny SMS izany ho tahin'ny tompo tompoko tahin'ny tompo